Miarabo tompoko androantsika de nde resadresaka ny mahakasika ny toetranan'ny malagasy sy ny antony iray lehibe mahatonga izao fahantrana lalina izay mianjady amin'ny voaka malagasy sy ny Madagasikara izao. Fa mialohan' zany dia azadino mi-abonneo amin'ny chaîne atsika ary azadino ihany koa ny manao like ny video izay walefanay eto amin'ny Nouveaute gasy mba hafahanao manaraka tsy tapaka ny video izay walefanay misesisesy manaraka eo. Ndeo resantsika voalohany dia ny toetrany malagasy. Itsika malagasy moa zany dia karazan'olona izay tena sarotra ampandrosoana. Satria itsika malagasy dia olona isany izay tena tia mitsikera ny hafa fa tsy mba mahita vahaolana hoentina manatsara izay vitany hafa na de kely zany na de lehibe. De itsika malagasy ihany koa dia isany olona izay tena piatsara velatsihy indrindra eto an-tany. Resaka ohatra amin'izany hoentiko hanamarina hoe itsika malagasy dia olona tena piatsara velatsihy dia toy izao. Raha mijery isika eny amin'ny tambazotra sosialy, raha ohatra ka mahita artiste anankiray mipiblia ny hirany na de fa ratsy tahaka ny anarale hira de mbola misy sahy ihany manao commentaire eo ambanin'le hira hoe merci bro, tsara bro, toizo trano bro, top bro. Nefany maninona raha tonga de hitsina trotro zao hoe ratsy le hira bro, amizay le olona tonga de mba tonga saina izy hoe tsy tsara ny zavatra ataony ka mba miezaka izy amin'ny manaraka anao ny tsaratsarany no teo. Zay zao ny ohatra anankiray. Ny ohatra faharoa raisiko dia itsika malagasy eo amin'ny fiatsaram-belatsihy zay, raha ohatra ka misy zavatra anankiray ilainao amin'olona anankiray dia hainao ny mitoto vatsy mandeha manatona an'iny olona iny amin'ny toerana misy azy any, miangavy sy mitalao na handoa alihanao ara amizay azonao iny zavatra ilainao iny. Fa rehefa azonao kosa iny ilainao iny dia odinao tsy fantatry iny olona iny tena hoe tsisy rarahinao an'iny olona iny intsony. Mbola ao anatin'ny fiatsaram-belatsihy zay ihany resitsika ohatra manaraka ny ohatra hoe hita hoe mpinamana samy mpinamana zao aza. Ireny zavatra matetika hitantsika ohatra hoe misy namanao mba hitanao hoe tafatafa kely noho anao na koa hoe namanao ho any andafy mahanamana anao manko de tsy maintsy anao ny ilazany tsy ambaratelony. Fa matetika nefa ny ireny namana tena ankaiky ilazana tsy ambaratelo ireny ihany rehefa aveo no mamadika any ilay olona milaza tsy ambaratelo aminy. Satria nohony izay fiatsaram-belatsihy zay izay miteraka fialonana ary mbola miteraka ihany koa ny tsy fahazakana namana ho tafa mihoatra ny tena. Io toetra metsara velatsihy io anefa rehefa tena dinihina lalina zany io de ohatrany hoe tena toetra voajanahary ao anatintsika malagasy izy io. Satria nahoana na de ny gasy izay efa mipetraka any andafy aza tena hita hoe mbola manao an'izay toetra zay ihany. Zany hoe tsy iova mihitsy zany ilay toetra naizanaiza alehantsika malagasy fa de mbola mipetraka ao anatintsika foana izay toetra mahagasy atsika sy ny fiatsaram-belatsihintsika zay sy ny toetra be fialonana lava izay. Noho ireny toetra feno fiatsaram-belatsihy sy be fialonana lava any namana sy tsy fahazakana namana tafatafa kely ireny no mahatonga isika malagasy lasa mifamosavy, mifamono satria tsy tantinao mihitsy no mahita namanao ho tafa noho ianao. Ka raha izany ary ny toetrantsika izany tsy hiova mihitsy de aiza ho aiza ary ny fandrosoana de atao ahoana ary ny hampandroso an'ity Madagasikara tsika ity. Ajanoko eo aloha ny mahakasika ny toetra tsika malagasy. Fa ny zavatra iray hitako sy tsapako tsy mampandroso ihany koa eo amin'ny rafitry misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Raisiko ohatra zao. Ohatra voalohany eo amin'ny rafitra ny programme mpampianarana. Rehefa nidinihiko lalina sy ny fakafakaiko tao anatin'ny fotoana lavalava ny rafitra fampianarana izay misy eto Madagasikara dia tokony asina fanavaozana. Tsy hoe izay efa misy ny tsy mety fa tokony ho asina fanavaozana izy raha ny amiko manokana
satria zao resaka ohatra fotsiny a tany amin'ny klasy ambantsika nianatra mahakasika anireny ohatra hoe les criquets, les poissons, nianatra reny atody, nianatra be de be zavatra hitako hoe tsy de misy tokony ifandraisany loatra amin'ny tontolon'ny asa aty aorina ary ho mety ho zay antony zay no mahatonga ny tanora malagasy vita fianarana be de be no tsy anasa satria hafa ny zavatra ny fototra ny engana tany amin'ny fianarana dia hafa ny zavatra miandry rehefa hiasa. Ohatra zao ny mpampiasa mandefa annonce na recrutement mitady ohatra hoe mitady mpiasa manana traikefa 5 ans d'expérience amina bac plus 3 zay zao ny tedaviny nefa ra le olona ra bac plus 3 ny tedaviny 5 ans d'expérience ko raha tsy olona efa any amina firy-taona any no azony am'zany fa ny olona vo vita kely licence zany no azonao hoe 5 ans d'expérience zany zao zavatra tonga de hoe mifanipaka be zany absurde be zany condition de travail zany condition de recrutement zany tonga de mifanipaka be amin'ny zavatra fampianarana misy. Maninona fotsiny ary raha tonga de hoe mianga avy any fototra ambany tonga de orientena ny zaza vo miditra mianatra sy ny tanora sy mba hafahany manomana ny ho aviny tsara. Ohatra zao ny sehatra teknika ny tokony ampiroboroboana kokoa any amin'ny sehatra ny fampianarana any ambany alefaso ny approche par compétence dieny voalohany vo manomboka vo mianatra ile zaza de tonga de hoe alefaso am'izay ny tsirairay samy manana ny spécialitény fa tsy hoe efa afaka baka le zaza eo le zaza vo handinika hoe inona ny zavatra tokony ataoko, inona ary ny fianarana tokony ataoko, hanika lasa any am'le fianarana tsy tokony ho ataony ilay zaza. Rehefa vita fianarana am'izay le zaza rehefa aveo dia sarosarotra aminy mahitasa. Eo ihany amin'izay raha fampianarana misy zay. Fa ny zavatra hitako anankiray tsy mampandroso any Madagasikara ihany koa ity zavatra anankiray izay misy hatramin'izay ka hatramin'izao eo amin'ny mpitondra sy ny mpiasam-panjakana satria nahoana raisitsika ohatra zao migrève matetika manko ny mpianatra satria ny mpampianatra ndraindray tsy mahazo karama, ny mpianatra tsy mahazo boursa fa ny olona tokony hamahany ireny olana ireny nefa misy fotoana ohatra ny manao be marenina satria tsotra kely ny antony raha ny fahazahoko azy matetika manko ny zanaka olona ambony rehetra dia tsisy mianatra amin'ny sekolim-panjakana na iray azy fa ny anazy ny zanany dia ampianariny any amin'ny école française na koa alefany any andafy mihitsy azy. Nahoana zany ny anazy alefany any andafy de ny zanaka malagasy anefany mianatra amin'ny sekolim-panjakana. Zay zao ny zavatra fanontaniana anankiray tena hoe isany fototra hitako tsy mampiroborobo ny sehatry ny fampianarana sy ny fampandrosoana any Madagasikara. Fa raha tokony ho izy tokony apetraka mihitsy ny lalàna mifehy ny tsirairay indrindra fa ireo mpiasam-panjakana manomboka avy any amin'ny farany ambany ka hatrany amin'ny farany ambony rehefa anao ny mpiasam-panjakana dia mila apetraka tsara ny statut mamaritra tsara mazava hoe fehezan-dalàna mazava tsara hoe ny zanaky ny mpiasam-panjakana niza dia tsy tokony hianatra amin'ny sekoly tsy mpanjakana zany hoe tsy tokony hianatra amin'ny sekoly tsy miankina ary ny zanaky ny mpiasam-panjakana niza dia tsisy tokony alefa mianatra any andafy itsony fa eto Madagasikara daholo izy ireny mianatra ziska avy tanin'ny fianarana. Raha izany zavatra izany no apetraka tsara ao anatin'ny fehezan-dalàna sy ny statut mifehiny Madagasikara dia tsisy tsony ny fanaovana kitoatoa ny sehatry ny fampianarana sy ny fampandrosoana any Madagasikara ary amin'izay ihany koa dia hita mibaribary fa tena handroso Madagasikara satria izay mahay zay no lasa eo amin'ny toerana tokony sahaza azy. Fa matetika misy manko ny mampitarenany be sy ny maro matetika tsy izay mahay no mahazo toerana ambony fa izay manana olompantatra sy izay mahitahita izany hoe resaka kolokolo zany ny tena be de be eto Madagasikara. Raha ohatra apetraka nefa n'izay stratégie zay de ho foana ny kolokolo ary tsy ho isitsony ny kolokolo ary tena ho voakarakara tokoa ny raha fampianarana misy. Ary raha vo ny raha fampianarana misy no voakolokolo sy voakarakara tsara dia handroso ny Madagasikara satria miainga avy any amin'ny fampianarana sy ny raha fampianarana misy no fototry ny fampandrosoana ny firenena anankiray. Raha izay raha fampianarana izay anefany mbola mitohy
ny maha tsy zarizary azy ohatran'izao ihany dia tsy ho isy fotoana ny hampandrosa ny Madagasikara fa ny tokony ataony tsirairay dia ny hoe aleo apetraka izay stratégie izay ary ihany koa karakarao tsara ny mpanabe fa ireo no fototra iangana amin'ny sehatra rehetra. Raha tsy misy ny mpampianatra dia tsy misy ny mpianatra ho tafita, ary raha tsy misy ny mpianatra ho tafita dia tsy handroso mihitsy ny firenena anankiray. Izay sy zay ara ny tompoko lahy sy tompoko vavy ny mahakasika ny videontsika androany dia azadino atrany milike ny videontsika ary azadino ihany koa ny miabone amin'ny chaîne antsika mba hahafahanao manaraka mitohitohy ny video izay ho alefana eto amin'ny Nouveaute GASY. Mankasitraka tompoko. Azamity gasikara tanindrazana malala ivavagna ny tsy manaranare kulukulu ty gasikara mbano usu fa tsy latsika fara ny fitiavagna anao tsy miala angatagnono